La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Amin'izao fankalazana ny fetin'iray izao misy ireo renim-pianakaviana mitsoka adidra ny fanadihadiana natao. Miady rery vokatra izany ny renim-pianakaviana mamelona ny ankohonana. Tondra Soarinoro Miriam hoentina ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manambana ny anatanteraka ny essai pilote ny orinasa mpitrandraka ny terrarany amin'ny distrikana Ambanja amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany tsy fantatra mazava ny fanapakevitry ny fanjakana antony anaira ny fiarahamonim-pirenena any an-toerana noho ny mety ho fiantraikan'izany ary tontolo iainana. Eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena dia araka ny taritry ny ministeran'ny fahasalamana any Brésil efa mihoatra ny 10 hetsy ny olona maty ny Covid-19 any an-toerana. Raha ny tatitra hatrany 1.700 no vita vaksiny hatreto. Ary ao vetrany ny andindinina mahakasika ireo. Manatra ny araba tombo kilasy tombo vavy tonga sondray ato amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao fankalazana ny fetin'ny iray izao misy amin'ireo raim-pianakaviana no mitsoka adidy raha ny fanadihadiana natao. Miady irery vokatra izany ny renim-pianakaviana mamelona ny ankohonany toa ny Soarinoro Miriam fanadihadiana. Izy no antsoina hoe Soarinoro Miriam, renin'ny valisoa zaza izay manana fahasembanana. Mpanasa lamba no asany ary ety amin'ny fokontany Tsaramasay izy ireo no mipetraka. Nandritra ny taona maro izy mianaka no nilaozany vady andefimandriny, nitsoaka didy araka ny fanehoan-kevitra nataony. Fisaranay ro tsy fantatro izay antony hoe nasarana anay fa naizara ny tomany be izy ny ala teto aminay satria le zanakay anankitelo dia tena ohatran'ny nalahelo be mihitsy nako izy araka le teniny iny moa dia hoe za tsy maintsy andeha ozy izy fa inona ho any antony tsy maintsy andehana anareo dia tsy miteny an'izay tsy milaza an'izay marina amiko izy fa lasa fotsiny izy dia rehefa tety ariana nefany fa ny anamiko izy sy ny vehivaviny efa bevoaka be ilay vehivaviny. Nanazay aza maka ty aminay za tsy manakana fa tonga izy dia niraisinay sy ny zanany ihany niraisiko izy dia tonga izy dia karakaraiko fa hoe miray fandriana aloha zay tsy miray fandriana tsony fa izy za mitoka fandriana za mitoka fandriana fa manadio anazy mikarakara anazy niraisiko ohatrany taloha ihany izy fa ny hoe le miray fandriana aminy zany ohatrany tsy mety amiko tsony le izy fa dia hoe ny didy raha manana zany ny ato dia niraisinay izy. Efa vita soratra i Soarinoro Miriam. Izao ny laozan'ny vady andefimandriny izao. Malahelo hoe vady rain-janako vita soratra amiko no nisaraka tamiko fa matoa zany hoe fampisoratra teo anatrehan'Andriamanitra dia lambana koa ny tokony isarahana fa tsy hoe vady vita soratra ianao dia lasa ianao mandeha any dia le eto zany arianao dia ny any koa mbola ataonao mitondra fahoriana ohatranahy ihany koa. Hoe naizao fa dia izy zany ny zava-misy hoentiny eo dia raisinay am-pifaliana aloha izay hoentiny eo dia ohatra izay dia raha ny fianaran'ny valisoa dia za ihany ny mikarakara ny valisoa. Mananjo tahaka ny ankizy rehetra i valisoa hianatra na dia ny reniny ihany aza no miantoka ny fianarany io zanany io. Dia igraky na dia manana fahasembanana azy i valisoa kely biazina tahaka ny ankizy rehetra izy. Karama zao valisoa mampirina trano mahay sa tsy mahay? Ay dia rehefa aveo valisoa mahandro varitsika fa i mama mandeha manasa lamba dia valisoa mahandro vary.
tokana masoandro amambola na dia tsy eo aza ny ray ny valosoa niezaka trany ty renim-pianakaviana ity mitaiza ny valosoa noho ny izy manina fahasiambanana dia rehefa niteraka anazy dia mbola toezy aloha za niteraka anazy dia ndray nefa ny tamin'izy niteraka za tsy nalala hoe nisy ohatran'io zaza io tsy nafantatra mihitsy satria efa feno herintaona izy mbola tsy nandeha telo taona izy zany zay vao nandeha dia zay vao nalala hoe tsy ohatran'ny tsy normal ty zanako tya dia netiko nanaraka tirety teny andro vaky andrena valina zany mitondra azy ny oatra foana dia ny anazy zany nyfanindriko hoe ampianatra anazy foana aloha zany raha mbola velona dia rehefa satria zany ankizy niara-teraka tamina efa manala vaka dia malahelo be aho mahitany na izao mbola mpianatra amizao malahelo be raha ho mahita ny zaza hoe afa manala vaka ny anahy eto ny tiagnary ty mbola tsy navity e misy ny afatra avy amin'ny rasoa ary noro Miriam reny ny valosoa amin'izao fetiny ray izao mba tiako zany hoe zay ray mpianakaviana rehetra mba aoka mba amin'ny maray-pianakaviana ana zany dia aloha mba horerian'ny ankizy mbola hafa ianangely hoe zaza manandray e hoe eo anilan'ny ray sy reniny fa raha mamandery ny ady amin'ilay fiainana dia manjary sahirana be le renina hitaizan'ilay ankizy ary olvidado de natiana tontolon'ny raim-pianakaviana izay atrany misy ireo mitsoaka adidy fa ao kosa ireo milofo mafy sy niady amin'ny fivelomany tahaka ny fanampisoa tsy mba mankalaza ny fetiny iray izy androany noho ny fahasarotan'ny fiainana fa manohy atrany ny asa fivelomany isakafoanany vady amanjanany fanatetiana izy no fanampisoa raim-pianakaviana iray milofo mafy sy miady amin'ny fiainana amelomana ny vadiny sy ny zanany misy zahatelo avy any androy ny lehilahy fa nifindra monina ao Toliary vokatry ny fasairanana any androy izay iarahany rehetra malala tsy manana birao iasana izy mivady ireto fa ety amin'ny tapitanana ny Toliary no biraony ary saika voatetina avokoa ireo toerana ahitana vahiny mpiavy eto Toliary amarotany ireo asatanany ho an'ny androany fetiny ray ohatra tsy nankalaza ny fety izany izy mivady sy ny zanany lahy kely vao roa taona latsaka fa tena mpanaovana ny asa no nankalazana izany niainga avy any amin'ny enora maraina avy amin'ny toerana misy azy izy ireo miakatra eto Toliary lalana sahabo eo amin'ny 10 kilometatra ary ataon'izy ireo dia nitongotra isan'andro asa tanana malagasy fanamboarana kapa vita amin'ny hoditrombo no famelomany ny vady aman-janany teo aloha tsy mahalafo mihitsy izy ireo ty namelomako ireo zany lefa itony zavatsy tony aby namelomako ireo ny kapakapa reko zany zay zany ty raha amelomako ireo kapa hoditragnombe reto hoditsompo reto mako satria avy any ambovombe mako reto fe mivarotsy aty koa zany zany androy any mivarotsy aty zany rahay reto zany amelomako ireo fa le nanahaky tamy lalagna inigidy e tena tsy mahalafo mihitsy zahay na memo raiky misy zahay moly avao na fa hariva gn'andro tena tsy misakafo zany le zaza fa amizao zany izy mba mahalafo roa telo isasanandro zany de familina koa zany le zay ny olo-tsagnombe raiky zao ty vidiana ay azy na hoe Toliary etoa ty olo-tsagnombe raiky vidiany ay 1000 aly ty ray na ho mora zay fara izay mora zay fa efatsaly zany tena fividiana ay olo-tsagnombe raiky de raiky zany ahavita ay kapa eo ho amy hoe 10 raha ohatsy hoe bevata na hoe vilia vary zany re na manahaky hoe inanzay zao zahay mandafo 7,000 ataotsika hoe 2 amireto zao nefa anako zao telo zahay 5 mianaky zahay ao agnaty tragno tena tsy mahampy mihitsy zany fa paliavigny androany hanigny androany paliavigny maraika hanigny maray tahatahaky zay avao zany raha am'izao lalana efa mivo izao manomboka eo amin'ny 7,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary no amarotana izy ireo ny kapa vita amin'ny hoditromby iray nidina hatrany amin'ny 4,000 ariary zany tao anatin'ny fiboana najanona nianatra ihany koa ny zanany vokatra izay fasairanana izay tena tsy manambola zany ny raiky nianatsy teo fe tsy manambola zany zahay le fara najano amizay reky satria le tratsin'le lalany hily teo le najano ay amizay reky tia moa le raiky kelikely tia i andesinay avao satria mbo kely izy de zokiny ao an-tanà maiky atiagny maiky atia ia androy de zay no nahatonga anay nandeha ambe toa satria lehay ao zany le zaza mamelo ny zaza tena sahirana be zany tegna nahoa de leo mba mandeha atoy amizay zay zany nahatonga anay hoe nilay le fiaina Toliara zany anisany mafy avao le fiaina Toliara satria
le zavatsy rehetra zao viliany aby zao teto le areto mivily vary zao tegna 700 kapoky raiky nefa zao zahay zao tena hoe problema be zay amin'ny ankizy satria ny ankizy tsy mihina maraisy hariva. Efa manomboka sahirana eo amin'ny akora fototra ihany koa izy ireo amin'ny fanamboarana ny kapa vita amin'ny hoditr'omby ity. Ho an'ny fetiny iray androany tsy nankalaza izany fanampisoa mianakavy kely fa nanararaotra ny varotra itadiavam-bola. Rehefa nipaikany amin'ny 9:00 tsy mainty mody indray fanampisoa sy ny vadiny amonjy ny zanany sy karakara ny tokantranony. Tsy misy asa ratsy hoy izy fa ny atsembohanao no ihinananao. Tsy mbola mahasarika ny ankamaroan'ny vehivavy any amin'ny faritra Atsimo mandrefana ny fampiasana ny fandrindram-piterana ho ireo mpitsabo nanaovana fanadihadiana. Eo amin'ny fombafomba sy ny fomba fiainana no antony tsy mamparesika azy ireo, andrindra ny isan'ny zaza ateraka. Fanadihadiana Henri Florian. Amin'ny ankapobeny miteraka 4 hatramin'ny 7 ny ankamaroan'ny vehivavy eo amin'ny faritra Atsimo andrefana, indrindra ireo amin'ny komunina ambanivohitra. Ho an'ny eto mangily manokana ohatra, manomboka amin'ny 14 taona no efa misy ankizy vavy miteraka. Na eo aza ny fanentanana sy ny fisian'ny fandrindram-piterahana izay ezahana-pahalalana ny ankamaroan'ny olona. Mbola maro ny tsirototra amin'izany, vokatry ny fomba nentim-paharazana sy ny maro hafa. Resaky hoe culture moa zany le izy. Le culture zay mihitsy zany ny fiainan'ny olona Atsimo aty zany tena le zaza zany tena zava-dehibe aminy. Tsy azo limitena zany io ny azo fa na firifiry ny avoakany io de ino ma fanomezana avy amin'Andriamanitra zany iny de tsy azo tapahana mihitsy. Fa kosa zany hoe le izy zany ohatrany efa mitarazoka be amin'le fiainan'ny olona amin'ny fiainana andavanandro mihitsy zany le izy de zay zany mahatonga anay hoe misensibiliser avao aloha. Tsy afaka ho tapahanao manko le fomba fiainan'le olo le coutume zany tsy afaka tonga de barenao anivo fa anjaranay zany de misensibiliser an'ireo foana hoe ny fiterahana neka tsara e. Fa kosa raha mba misy elanelany le zaza mba ahafahany hoe mba mitombo zany le anankiray zay vao mba miteraka koa amin'ity taona ty. Na izany aza efa misy ihany ireo resy lahatra amin'ny fandrindram-piterahana vokatry ny asarota-amin'ny mpiainana. Naharesy lahatsay satria ny velomam-ponay morovaly zany tsy ampy safe nahoda avao ro miasa de henteako amizay la miteraky fasahirana zany ny fiteraha safe ao tegna jabely igny ho hanintegna nahoda igny handeha melom-po mbo mikarakara antegna tseky vao zay mandeha de aleo noho zao manao fandrindram-piterahana. Le tsy mety moa nahodako safe iha sao de harary nivo iha lefa zao aho avy egny agnazavany dokotera vao hitako manao aho lafa hitako zao marary vao zay hitako hoe misy fiatsaikany raha ty fa angaotsehanao ndagny moa zany hoe le nanao zaho de lefa zaho nanao fandrindram-piterahana hitako zany fa nahasalama de hitako amizay zany hoe lafa manelanela fiteraha de afaka nanampy azy aho safe ndragny velomam-ponay mandeha soa safe lafa mandeha i mihaza zaho koa ro mamarotsy fian'igny antana atoa. Ankoatra io, antony maro ihany koa ny tsy maharesy lahatra ny vehivavy sasany amin'ny fandrindram-piterahana raha ny fanazavana. Raha ny ao anivo ny CSP mangily manokana ohatra, manodidina ny 300 ny vehivavy efa miroso amin'ny fandrindram-piterahana tamin'ity taona 2024 ity. Mbola ambany io tarehimarika io raha oharina amin'ny isan'ny vehivavy ao an-toerana. Manambana ny anatanteraka ny essai pilote ny orinasa mpitrandraka terrara ao amin'ny district Anambanja amin'izao fotoana itsankilany tsy fantatra mazava ny fanapahan-kevitry ny fanjakana antony anairana ireo fiarahamonim-pirenena any an-toerana noho ny mety ho fiantraikany izany ara-tontolo iainana. Fanadihadiana. 3 taona izao no nijorondrom-pona ny tany be Andrefa sy Presqu'île d'Ampasindava ao amin'ny district Anambanja faritra Sava manohitra ny fikasana hitrandrana ny terrara any an-toerana. Raha efa niembotra ny orinasa TREM noho izay fanoheran'ny vahoaka ifotony izay tonga indray ny orinasa hafa antsoina hoe REM na Rénover RF Madagasikara ary manambana ny anatanteraka ny essai pilote. Hatreto anefa tsy mbola naharenesam-peo ny ministera isan-tokony voakasika ity fitrandrana ity ho ny fiarahamonim-pirenena any an-toerana. Manahiragna ny olo raha ohatra halefa mandeha io fitrandragna essai pilote atao io essai pilote io tsy tokony atao satria efa mametraka sahady ny dégâts environnementaux taoko aminay takinay ny tsy agnanaovana fitondram-panjakagna alalagna amezagna ro olo mpitrandraka ro ny agnano fitrandragna essai pilote fa toerinay zay aty avy amin'ny organisation civile dia aleo zegny ajano
sady tsy atao le fitandrahagna le tererara satria ny fiantraikany ny amaray zay zegny ny dognatsika eto sagnatria ny vava niany zegny atsika magneky ndrefa ny vokatra izegny zegny mampanahirana atsika zegny amaray. Nisy ny atrikasa notanterana tany antoerana momba ity fitrandrana terrara ity izay nandraisan'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry fiarahamonim-pirenena mpamboly sy hery-velona maro samihafa anjara notanterana tao andrenivohitra ambanja fotoana izay nanomafisany solotenan'ireo mpamboly ny fitsipahan'izy ireo ity fitrandrana ity. Fa araka fitrandrahana zay ataondreo zegny agnidigny produit chimique eo ambonin'ny tany kanefa vokatra zay miboly agnabon'ny tany miaigny amin'ny rano ambanin'ny tany. Raha hidigna ambanin'ny tany produit chimique iaro amin'ny rano isitrefy ny vokatra anay vokatra tsy bio zegny ny vokatra anay ary tsy ho naturel ka nohon'izay ny zavatra hiahignanay ato fivolomanay hatrany ndraiky zisaka amizao ka mahavelogno zahay ho simbainy fitandrahagna ataon'ny société remo ka tsy magneky zahay agnatin'ny faritry ampasindava tany be ndrefa manontolo ka magnano antsoavo eto mba regny mpanjakagna amin'ity nosin-draza Madagasikara ty. Andrasana ny faneho-kevitry ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny arinakibon'ny tany sy ny ministeran'ny tontolo iainana momba ity fitrandrana terrara any amin'ny distrika an'Ambanja ity. Isany mandray anjara betsaka amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 eto amintsika ny fiangonana izay miezaka mitety ireo CTC sy hôpitaly ka mitrotro ambavaka sy mitondra fanampiana ho an'ireo marary zava-dehibe ho an'ny firenena izany ary tokony hotohizana mba hitrotrona ambavaka ny firenena ihany koa. Fanadetena. Raha ny taremarika ofisialy voaray olona vity sisa no manaraka fitsaboana vokatry ny Covid-19 eto amintsika ankoatra ireo mpitsabo mpanao soa miaramila sy ny maro hafa nandray anjara tamin'izany ihany koa ny fiangonana tamin'ny fitondrana ambavaka sy ny fankahirezana ireo marary sy mpitsabo. Maro to amin'ireo solotenan'ny fiangonana ihany koa no nanolotra sakafo sy fanampiana ho an'ireo marary. Niezaka ny tety ireo CTC, hôpitaly, ireo fitoerana nandraisana ny marary ny Covid-19 araka ny toromarika ny men'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara ireo mpitondra fivavahana rehetra teto amintsika. Fiangonana dia isan'ny nahavita zava-dehibe ho an'ny firenena. Fiangonana kristiana indrindra fa ny FPVM zay nanasitrana corona maro be dehibe zay marary ny coronavirus nary maro be na ny gendarme zany dia fa tonga be dehibe fa namany maty nalohan'ny hôpitaly fotsiny fa dia sitrana somatsara dolo joro vavolombelona dolo reny. Mankalaza ny 10 taona nampitandrina azy tsy ahivina ny pastora Randenatoandro izay filompanorina ny fiangonana protestanta Vaovao eto Madagasikara. Ho fiarovana ny tontolo iainana sy ho fitantanana maharitra ny ala misy ny fankan-kevitra natao niaraka tamin'ireo mpitrandraka ao Moramanga ny fitantanana sy ny fiarovana ny tontolo iainana no tanjona tiana ho apetraka amin'izany. Fanadihadinika eto Andriatsilavo. Ny fambolekazo sy ny fikarakarana ireo zanakazo maniry ary ny fiarovana ny ala amin'ny alatra sy ny fahavalo manimba ny ala toy ny afo ny fitandrana ny vokatra izay iarahana amin'ireo mpitrandaka hiteraka aloha-ranom-bola ireo amin'ny ankapobeny no andraikitra sahanina ho fiarovana ny ala ao Moramanga. Ezaka atao ankehitriny ny amerina ny lazan'ny fanalamanga eo amin'ny velara-tany rakotrala ary ny fitantanana maharitra ny ala ao an-toerana. Ahafahana manatratra ny tanjona nisy ny fakan-kevitra natao tamin'ireo mpitrandraka hoenty manatsara ny tontolon'ny asa fitandrahana. Misy lohahevitra maromaro no hodinina anatin'izany fakan-kevitra izany. Anisan'izany ny mahakasika ny parcelle sy ny fomba hidirana sy fivoahana any anatin'ny ala. Zava-dehibe ireo lohahevitra roa ireo satria miankina amin'izay ny fizotran'ny asa sy fomba piroboroboana ny orinasa. Aoriany izao fakan-kevitra izao aravina ireo sosi-kevitry ny mpitrandraka ary avadika ho fehi-kevitra ho tanterahana anatsara ny fitantanana ho matianina bebe kokoa. Misehatra matianina kokoa ngamba ny filazana azy ny fomba fitrandrana ala atao amin'ny fanalamanga. Tsy midika akory zany hoe ratsy ny zava-nisy teo aloha fa tsika miezaka amin'ny fanatsarana hatrany. Ankoatra ny fakan-kevitra anatsara ny fitandrahana, ezaka atao ny asa fanamboaran-dalana ka taoriny ny fahavitan'ireo point noir ao amin'ny faritry mandeha laza, anomboka ihany koa ny fanamboarana ny ampahan-dalana ao amin'ny faritra mangarivotra Beparasy. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao iseto kelintsika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto. Aorian'izay no hanarahantsika ny ako ny Euro 2020 eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena. Ndao ary.
azafady kely ange ferizany manana kabony milamin'izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy raha misasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Ensemble, célébrons le foot avec l'UEFA Euro 2020 en intégralité. N'attendez plus pour entrer dans la danse. En ce moment, le décodeur avec un mois d'abonnement sur Évasion est à 55 000 arrières seulement. Les bouquets Canal+. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika araka ny tatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka en Juin ny ampidimy indray ireo olona maty ny Covid-19 eny amin'ny telopolo ireo tranga vaovao ka teto amin'ny faritra Analamanga ny 13 tamin'izany 15 kosa ireo sitrana Somatsara. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy misy ny fiarahana amin'ny lalao teo amin'ireo ankizy tsotra sy ankizy manana fahasembanana teny Andavamamba tanjona tiana apetraka ny fanentanana ny olona miainga eny amin'ireo ankizy manome tanana ireo olona manana fahasembanana eny anivon'ny fiarahamonina sekoly sy fiangonana ary ny maro samihafa. Fanadetina. Izy no Priska manana fahasembanana ara-pahitana, nahiratra tsara izy fony mbola kely, narary teo amin'ny 7 taonany, ary tsy nahita nitsony teo amin'ny 5 taonany. Manana zo tahaka ny olon-drehetra, ary milalao miaraka amin'ny ankizy. Miavaka ny kilalao iarahana aminy, ary efa fantatra ireo ankizy mpiara-milalao aminy izany. Isan'izany ohatra ny fanaovana ankiafina. Fanaovana ankiafina rehefa le tsy mahita zao manao boky dia miara-miteny daholo le olona hoe vito dia amin'izay makany le tsampa dia tsapaina amin'ny tanana ny lohany na ny akanjony dia fantatra. Miainga amin'ny fitadidiana avokoa ny zavatra rehetra, ny lalana, ny ao an-trano sy ny maro hafa. Mitadidy lalana salony dia misy ny tongotra ny jamba zao ohatra ny mandeha mananana kely mandeha moramora kely dia misy any dia tadidy hoe eto le misy fidina misy kara fa ny ao an-trano efa fitadidinana ao an-trano voabitra dia fa toron'ny olona ray aman-dreny hoe ary amin'ny ilany ohatra misy fandriana dia ato laksidy dia tiany sakafo zany. Efa nianatra tany amin'ny sekoly ho an'ny jamba tany Antsirabe izy, ka rehefa afaka CEPE vao niakatra teto Antananarivo. Classe de 4e Priska ankehitriny ary faniriny ny anao mpandika teny. Ho fanamarihana ny iray volan'ny ankizy, nisy ny fiaraha-milalao teo amin'ireo ankizy tsotra sy ireo ankizy manana fahasembanana, izay nokarakarainy ny Association des Enfants Antananarivo sy ny ONG Merci. Ny anton'ilay kilalao niezahana natao an'izay mba hatsapan'ilay ankizy tsotra hoe ohatran'izao kay ny fahasahiranan'ireto ankizy le hoe manana fahasembanana reto. Ataontsika ohatra ilay ohatra hoe manana fahasembanana ara-pahitana. Taperana daholo ny masony ankizy rehetra teo, izany hoe mitovy daholo zany izy rehetra eo hoe samy tsy mahita dia niezahana hoe miditra izy miditra ny trano ohatra ny ahoana ny lalana andehanany ohatra ny ahoana ny fahatsapany ahoana ny fomba hamantarana zavatra. Inona ary iny eo? Kakamba raha ozy izy ndre? Are, tavereno ndray are. Voatabia. Ary ty?
ireo ankizy eto amin'ny fitoerana no nakana hevitra ka nahafana ny aran'ny lalao amin'ny ankizy manana fahasembanana tahaka izao. Tanjona ny fanentanana ny olona miainga amin'ireo ankizy anome tanana ireo olona manana fahasembanana eny anivon'ny fiarahamonina, sekoly, fiangonana sy ny maro hafa. Fanentanana ny tsirairay mihitsy ny citoyen mihitsy ny entanana amin'izao zavatra ataonay izao mba hanome tanana ohatra hoe raha miampita arabe le olona tsy mahita anjarantsika tsirairay mahita anazy andeha hiampita no mitantana anazy mandrapahatafitany ery. Raha ohatra hoe misy olona le manana fahasembanana ara-piainona anjarantsika maheno tsara no manapita vaovao aminazy na hoe manapita zavatra hoe information tokony ho fantany. Entanina araka izany ny tsirairay aijery sy tsinjo ireo olona manana fahasembanana ka hanolo tanana azy ireny raha tojo fahasarotana. Notanterahina omaly tao Sorano ny fête de la musique niarahana tamin'ny orinasa Star tonga nanafana ny lanonana ny mpanakanto Masikatra sy Riky Alavazo fiarahana voalohany aorian'ny fioboana izao ireo tompon'andraikitra ary mbola hisy ny hetsika maro ho karakaraina ho an'ireo mpakafy fanadidina. Teto amin'ny PK0 no nifampitona ny orinasa Star sy ireo mpanakanto no farana manokana toa ny Masikatra sy Riky Alavazo ary ireo mpanjifa niara-nakalaza ny TSB fête de la musique no ny ameana ara-pahasalamana ny ferana ho zato ireo afaka nanatrika na izany azy nandeha mivantana tamin'ny tambazotra tserasera ny lanonana. Fiarahana voalohany taorin'ny fiboana izao nitanterahana izao ary mbola isy ny hetsika maro karakaraina hoy ny tompon'andraikitra tanjona ny anafanatrano ny fiarahana. Sarotra be le tsy nanao ninina mihitsy nandritran'ny herintaona sy tapamahery izay satria ny programa dia efa mipetraka betsaka ny programa efa napetraka voatery nakatona moa izany ary najanona daholo ara ekonomika kosa maro nanahirana le izy izay natonga le izy hoe nieritreretanay hoe aloha ezahana amin'izay jerevana hoe ohatrohatrany ahoana ny afaka hanaovana an'izay fiarahana voalohany izay efa lasa moa efa tsy afaka averina intsony fa ny androany sy ny manaraka tsy maintsy hatrehana indray tsy maintsy miova ny fomba fiasa sy ny fomba fanaovana fikarakarana ny événement antsika rehetrarehetra fa tsy manakana izany ny anaovantsika indray fikarakarana ny fihaonana manaraka. Ny alatsinainy 20 Jona no fankalazana amin'ny fomba ofisialy ny fête de la musique etsika maro no tanterahana mandritra izany manerana izao tontolo izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena araka ny tatitry ny ministera ny fahasalamana ao Brésil nivoaka omaly asabotsy efa mihoatra ny 10 hetsy ireo olona maty ny valanaretina Covid-19 amin'izao araka ny tatitra hatrany 1.10 isanjato ny mponina ao Brésil no efa vita vaksiny tanteraka ary 7.20 isanjato kosa no mbola miandry ny deuxième dose. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Midina andalambe ireo mponina ao Brésil amin'izao fa mangataka ny elan'ny ny filoha any an-toerana. 12 volana ny aina tao anatin'ny aretina tsy mbola tonga saina amin'ny mahazava-doza ity aretina ity ihany ny filoha any an-toerana raha ny fanazavan'ireo mponina. Mitsipaka tanteraka ny fipetraram-pahasalamana ny tenany raha ny fanazavana nambaran'ireo mponina manao fitokonana fa tsy hiandry ny fifidianana manaraka izy ireo fa mila miala eo amin'ny toerana avy hatrany ny filoha ankehitriny. Faritra maro no nahitana fitokonana raha toka i Brésil no isan'ny firenena faharoa voakasiky ny valanaretina indrindra maneran-tany raha ny tahan'ny olona lavo ny valanaretina izay efa maheriny ny 10 hetsy. Mikony noho ny tsy fikarakarany ny gouvernement tany mponina ny any an-toerana izy ireo manoloana ny valanaretina mbola miady mafy amin'ny andiany faharoa ny valanaretina any an-toerana ireo mpitsabo amin'izao izay mbola tsy nahitana fianana 20 isanjato ny marary no any amin'ny trano famelomanana avokoa. Na ireo mpitsabo ary dia mahita fa tsy ampy ny fandraisana ndraiky ny gouvernement manoloana ny fiadiana ny valanaretina. Nambaran'ny filoha any an-toerana fa efa voavidy ny vaksiny saingy notsipahany ireo atoko-panohitra. 1.10 isanjato ny mponina ao Brésil no efa vita vaksiny tanteraka 7.20 isanjato kosa no mbola miandry ny deuxième dose. Dia izay indray tomboky lasy tomboko vavy no entinay mamatrana ny fotoana ny fampahalalam-baovao hankasitrahanay anao tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.